ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo, hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankira avy any Nazareta, ilay tiantsika mialohan'izay ny hitiavantsika azy, amin'ny anaran'ny irery no iarabako anao ry havana ary iarahantsika miombana eto amin'ity fandaharana ity. Mialohan'izay irosona amin'izany fandaharana izany dia andeha aloha isika hanome voninahitra an'Andriamanitra hiara hivavaka isika tompoko. Miteranao izay Andriamanitra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao ny haja, ary tsy misy Andriamanitra manana izany haja anananao izany. Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra saro-piaro aminay ihany koa ianao, Andriamanitra manatsotra ny tananao amin'ny tsirairay avy ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, tompon'ny hery sy ny fahefana ianao, ary izany no nikozany fahavalinao anao. Deranao izay fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, tsy toa ianao, tsy manao diso amin'ny fiainana zanak'olombelona ianao, ary mijery maso tanteraka ny fiainanay rehetra. Ka misitona anay amin'ny mahazaky ny fitiavanao, raha toa ka misy diso lalana, na raha toa ka tsy mandeha araka ny sitraponao. Misaotra fa fitiavanao avokoa izany rehetra izany. Koa mamindraha fo aminay amin'izay tsy fahatanteranay rehetra tamin'ity tontolon'andro anio ety, ary rakofo ny famindraponao izay. Sasao madio izay Jesosy amin'ilay rahasoanao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, tena adio tanteraka eo anatrehanao, eo anatrehan'Andriamanitra. Ary misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fifonanao anay mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra, izay mbola mahatonga anay ho velonay natrapa-monjena tahaka izao. Manakambara amin'ny tsirairay ianao Tompo, ary indreto izahay manodidina ny seza fiandriananao, hiaino indray ny taridalana izay arosonao aminay, ka enganeny tsirairay avy tsy ho mpiaim-panadino hametaka ny tenanay, fa ho mpiaim-pakatoa ny teny. Ny fanahinao masina hameno anay, ahatanterahana izany ataka izay ataonay aminao izany. Dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Eny ary ry havana, mbola ato anatin'ny fotoanan'ny karema isika amin'izao fotoana izao, ary dia andeha isika hibanjina tantara anankiray, tantara tena marina, ahafahantsika mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra, mba ahafahantsika mibebaka marina tokoa, ka hiala amin'ny ratsy fanao, hiala amin'ny izao, hiala amin'ny fizahozahoana, fa anay kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny lohateny izay omenantsika anio dia tamin'ny nanirahan'Andriamanitra ny Jona hakany Ninive sy ny nandosirany, ary ny nanjoho azy noho izany. Jona toko voalohany, ny andeniny voalohany ka hatramin'ny 2 no vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky Amitah ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mitsangana makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafiakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nidina tany Jopa izy, ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina, ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny mateloha, ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao anaty sambo, mba hampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo, ka nandro reniky ny torimaso, dia nakao aminy kapiteny sambo ka nanao taminy hoe, endre ty ianao reniky ny torimaso foana eto, mitsangana ka antsony Andriamanitra ao, fa angamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy, avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy, ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy, masina ianao, lazao aminay, noho ny amin'iza moa no nahatonga izao loza izao amintsika, inona ny raharaha fanaonao, ary avy
taiza ianao? Aiza ny taninao? Ary avy amin'ny firenena izy ianao? Dia hoy izy tamin'ireo: Hebreo aho, ary Jehovahandriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Dia raiki tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe: Hatray izato ataonao izato. Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy: Hataonay ahoana ary ianao mba ahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola niananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo: Betao ka hatsipazo any anaty ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny amiko no nahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo amin'ny tanymaina, fa tsy zakany, satria ny ranomasina mbola niananonja mafy ihany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: Mifona aminao izay Jehovah. Aoka ho faty izahay noho ny amin'ity lehilahy ity, ary aza atao mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraky ny fonao. Dia nobetain'izy ireo Jona ka natsipy ny tany anatin'ny ranomasina, ary dia nitsahatra ny fisavokin'ny ranomasina. Dia natahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voaty. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entintsika hitondrana ny taridalana anio. Jona ry havana dia olona mahafantatra tsara n'Andriamanitra, ary ny rahan'Andriamanitra izy araka ny tantara teo ho any a Ninive hitory ny filazantsara fa niarahantsika nandre teo ny nataon'i Jona. Fa nga izy nandeha tany amin'izay tiany no nalehany, tamin'izay metimety tamin'ny fiainany no nalehany, ary dia tany Tarsisy izany nalehany izany. Eto Andriamanitra raha nyteny taminy dia niainy soamatsara izy, fa izy tsy mba mpiainy pakatoa, fa izay tiany ihany no nataony. Dia lasa izy nandositra ary nakany Tarsisy. Fa rehefa any amin'ny lalana izay tsy nasain'Andriamanitra ny aleny no ale, dia izay nge ny mahatonga ny loza. Ary ny loza niatra tamin'i Jona teto nonja ny ranomasina, niananonja trano ny ranomasina, ary mandra-pahatonga ny Jona saina tsara fa noho izy no anton'izay nampanonja ny ranomasina, dia niamafy hatrany ny fanonja ny ranomasina. Sika ry havana eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra izay fantatsika dia maro mandrakariva koa ange no miaino mahafantatra fa tsy te hankatotsotra fotsiny izao. Hanika miaresy mandrakariva ny fiainany, dia ho gaga ve ianao? Raha tonga ny olana anankiray tsy mahatsiaro tena akory ianao, tsy mahay nandiny tena akory ianao, dia ampian'Andriamanitra olana ray indray ange. Tsy Andriamanitra ny manao ny olana, fa ny devoly dia manototra olana ho antsika mpino kristianina isan'andro. Dia misy fotoana Andriamanitra manakana an'ireny. Fa teto amin'ny tantaran'i Jona ry havana dia rehefa niananonja hatrany ny ranomasina, dia nanontany ny fiaviany ireto olona tao anaty sambo: Mba iza moa ianao ty? Avy aiza moa ianao ty? Iza ny Andriamanitra izay tompoinao? Ary fantany tsara rehefa namaly ny fanontanian'ny olona izy fa ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina, izany no Andriamanitra izay ivavahako ozy izy. Izany hoe mahalala tsara nge izany Jona fa mpino kristianina tsara izy, olon'Andriamanitra izy, fa minitsotra izao tsy mankatoa, tsy miaino ny tenin'Andriamanitra, ary dia niatra taminy ilay fahavoazana lehibe, ilay ozona lehibe, araka izay voasoratra any amin'ny Deutéronomia 7:20 ny 5:15 hoe: Fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra kosa ianao, ka tsy mitandrina hanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratra anao ny fanozonana rehetra. Ary izany ingeny niatra tamin'i Jona teto fa i Jona tsy mba nihevitra n'izany akory, satria naninona? Nanambola izy, nanana ny atao izy,
nanana ny toerana nisy anazy izy de nampiasainy tokoa zay rehetra nananany, na nofa sambo andeha ho an'ny tarsisy amin'ity volabe fa tsy mahavonjy anie ny volabe. Eto Andriamanitra de tena mampiseho an'izany mihitsy hoe ny vola de tsy ahavonjy anao zany mihitsy. Rehefa ao amin'Andriamanitra isika de efa voalazan'Andriamanitra nampitondraina ny Isaia mpaminany ny teny araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 2:10 hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Fa maro ange ny olona zay tsy matoky an'izany tenin'Andriamanitra zany, ary ny tsy fahatokisana ny tenin'Andriamanitra ny mahatonga ny fiainana ho resy, ny mahatonga ny fiainana tsy ho normal mihitsy, mahatonga ny fiainana lasa mitotongana, satria Andriamanitra efa miteny fa tsy inona mandrakariva. Andao hoe mba andiny tena manoloana an'izany tenin'Andriamanitra zany. Efa natoky an'Andriamanitra ve ianao tamin'izay rehetra nalehanao sy ny nataonao, sa dia manao zavatra anankiray ihany fa ny fitaintaina ny etsy an-daniny, ny ayay etsy an-daniny, ny tahotra etsy an-daniny, dikan'izany ange de tsy matoky an'Andriamanitra. Ary ny fiainana zay feno an'izany rehetra izany de manome sehatra ho an'ny devoly, manome tokotanin'ny fiainanao ilalaovan'ny devoly, ary de tena milalao anao tokoa anie ny devoly. Raha ohatra ka ny tahotra no mibahana amin'ny fiainanao, ny tebiteby, ny ayay manoloana ny zavatsarotra zay lalovanao, andenge andiny tena mandrakariva isika ho antsika vehivavy. Andriamanitra nge efa niteny hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, araka izay voarakitra any amin'ny Efesianina 5:12. Efa nanaiky an'izany ve isika? Tena nankatohan'Andriamanitra amin'ny atsaka sy andavany ka nanaiky ny vady ao anatin'ny tokantrano, sa izay tiantsika ihany no ataontsika? Tsy mandraraha an'izany. Misy ange de milaza fa ny ankizy sisa no iraisan-trano, fa raha zany fifankatiavana zany de tsy misy tsony ato anatin'ny tokantranonay. Ka ahoana moa no izy? Tsy ampanjakanao ao ange Jesosy fitiavany. Fa raha manjaka Jesosy fitiavana, ay ny vehivavy rehetra manana ny tokantrano riavana, zany hoe manaiky ny vady ao anatin'ny tokantrano zany amin'ny zavatra rehetra. Ary mila mahay manavaka tsara ao anatin'izany fanekena ny vady izay nomen'Andriamanitra zany. Misy koa manko ny lehilahy de maniraka an'ireny vehivavy ireny mba hividy toaka, mba hividy labiera, mba hividy sigara, izay efa fantatra fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny tsy fisiana ao anatin'ny tokantrano, mampalahelo mihitsy tahaka ity tokantrano anankiray izay tantaraiko anao ity. Fa le rangaha ao anatin'ny tokantrano mihitsy ange ny maniraka an'ilay ramatoa hoe andana miaraka amin'olona ny ivelany ihany, mikarama ny ivelany ihany, mamaritra ny tenanao, satria tsisy horaisina mihitsy ao anatin'ny tokantrano. De iny tokoa le vehivavy fa hoe atao ahoana fa de manaiky ny vady koa de lasa tokoa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ry havana, fa manaiky ny vady araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Efesianina 5:5 koa de milaza, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Tena efa nanaraka izany tenin'Andriamanitra zany ve? Maro ange ny lehilahy amin'izao fotoana izao no milaza, marikiriko ana mijery azy, marikiriko anao ko nahoana ny nalaina vady, mahasositra tsy hameko voly io, fa maninona? Misy ange de manome lamosina tsotra zao rehefa andeha atory, satria hoe mahasositra azy hono ny vadiny. De aiza le fanekenao ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo? Mba fantatrao moa fa Jesosy Kristy nge isan'andro de mampiseho ny fitiavany antsika. Asehony mandrakariva ary firifiry zany mpino kristianina zany ny tsy efa niteny hoe tena tia io Andriamanitra io, tena tia Jesosy. Tsy hoe tamin'ilay fotoana voalohany izay nanoloranao tena ho an'i Jesosy ihany fa be dia be ny mahatsapa, fa isan'andro
dia mampiseho fitiavana Jesosy. Tsy tsapanao izany raha tsy mitoetra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa raha mba fantatrao moa fitiavan'Andriamanitra anao ange no mbola nahavelomanao tamin'ity andro an'io ity ry ralehilahy, dia ho hainao koa ny mitia ny vadinao. Mety hiteny ianao hoe ohatran'ny sarotra izany rehefa ela ny ela miena ange io fitiavana io fa efa misy ankizy ao an-trano, efa tsy tahaka ny voalohany intsony fa fitadiavam-bola manebitry ny aina. Fa raha mba Jesosy no miova fitiavana tahaka izany aminao, raha mba hiteny aminao Andriamanitra hoe efa miela zao ny fitiavako anao efa mielehibe ianao io iongotra tsy kelikely aminao ny fitiavako dia tahaka ny ahoana reny mety ho fiainanao fa mbola fitiavan'Andriamanitra anao ange nampaharetany ny famindrapony aminao Andriamanitra efa niteny fa rehefa manambady ny lehilahy, ary dia izao ny voalaza eny amin'ny andinin'ny 7:30 hoe samity ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Misy ao anatin'ny tokantranonao ve zany? Mety isy angamba hiteny hoe zany aloha dia tsy hita ato aminay intsony fa tsarovy ry havana. Fa rehefa tsy hita ao anatin'ny tokantranonao intsony izany dia midika fa tsy misy Jesosy ao anatin'ny tokantranonao. Tsy misy Jesosy intsony manjaka ao anatin'ny tokantranonao dia ho hitanao fa anjaka ao ny devoly rehefa tsy hampanjakainareo ao Andriamanitra. Dia ny asan'ny devoly tsy misy afa-tsy fanakorotanana. Zany ange ny mahatonga an'ireny tokantrano mikorotana be ireny. Ary fangahy izany ihany ny voarakitra ato anatin'ity Efesiana 5 ity, fa eo amin'ny andinin'ny 30 dia milaza indrindra izy hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny ray sy reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Ambarako anao ry havana fa be dia be ny manambady amin'izao fotoana izao mbola mitambatra amin'ny ray aman-dreniny. Dia eo le ray aman-dreniny milaza ny hoe avily ho ato nareo mipetraka fa mbola tsy hita akory ity izay asa ataonareo, mbola sahirakirany nareo, aza manambady ry raha ohatra mbola tsy tonga amin'ny fahaleovan-teny fa lasa manohitra ny tenin'Andriamanitra nge zany, ary tsy maintsy mitera-doza ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy olona nanohitra ny tenin'Andriamanitra ka hoe nahazo fandresena. Mety nahazo fandresena ianao fa ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy izay ibabenao eloka eo amin'ny fiainanao. Fa andenge isika hiverina eo amin'ny tantaran'ny Jonah. Raha jerentsika eo amin'ny andinin'ny 5 dia voalaza fa raiky tahotra ny mateloha izay nitondra ny sambo. Dia samy nandiny tena ny olona rehetra tao anaty sambo nitaraina tamin'ny andriamaniny avy. Fa inona nataon'i Jonah teo anatrehan'izany? Izy ange mbola raiky tory, nananonja ara ny sambo, nananonja mafy aza ny ranomasina, dia mbola resy tory ihany ange izy, reniky ny torimaso ane izy. Fa rehefa nisy ny nanaitra azy hoe endrey ity ianao reniky ny torimaso foana eto, mba hatsoy reny Andriamanitra ao teo voataitra izy nahita ny fanonjany ranomasina. Ary mova tsy izany ny fiainan'ny mpino kristianina izay milona loatra ao anatin'ny fahotana, izay milona ao anatin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fa apatorian'ny devolany rotsorotsiny ao anatin'io tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra io ange. Andenge andray ohatra anankiray aho hoe ny olona izay tafaroboka ao anatin'ny fitsangajangana dia tena reniky ny torimaso amin'ny filan'ny nofo, reniky ny torimaso amin'ny fitiavam-bola, satria ao anatin'ny fitsangajangana indrindra no azahoana vola. Ny fiainany efa miha-manonja trano noho ny ranomasimbe izay efa mampanonja ny sambony, angaha izy taitra akory eo anatrehan'izany. Ary rehefa misy tenin'Andriamanitra reny, maro amin'ny kristianina ange izay tafaroboka ao anatin'izany no tsy mandraraha tenin'Andriamanitra, ka na misy ara mitaona azy hiala ao anatin'izany dia ny valiteny dia hoe
io no mahavelona, io no mety amiko, io no azahoako vola, satria nahoana nofony no mibaham-toerana lehibe eo amin'ny fiainany. Toa ohatra tsy dia mampaninina ny olona ny ry havana amin'izao fotoana izao zany hoe fanahy ho very, fa dia nofy ihany aloha, ary ny nofy no hovokisana. Kanefa tsy tian'Andriamanitra ho very ianao, dia inona no miseho? Mandra-pahatonga anao saina tahaka ny Jona, mandra-pibebakao, miamitombo ny olana, ny any tokantrano lasa misy olana, ny eo amin'ny asa aman-draharaha misy olana, ny any amin'ny toerana rehetra izay aleha misy olana avokoa. Aoka ry havana ho tonga saina fa ny tenin'Andriamanitra izay renao dia tsy misy kisendrasendra eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina. Mety tafalona ianao ao anatin'ny kolikoly, dia ataony devoly rendriky ny torimaso ao anatin'izany anie, tsy mahatraka mihitsy, ary takomany devoly ny masom-panahinao, tsy ahita ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Tsetsemany ny sofinao mba tsy handre ny tenin'Andriamanitra intsony, ka raha toa raha mandre dia hamafisiny ny fonao, tsy hanaiky an'izany satria efa miadana ny nofinao. Azonao vidiana amin'ny vola azo avy amin'ny kolikoly avokoa izay rehetra tianao, dia mihevitra ianao fa miadana, fiadanana hivarina ho any amin'ny fahaverezana izany ry havana. Ny tenin'Andriamanitra milaza ny hoe mifankatiava ianareo tahaka izay nitiavako anareo, fa firy ny mpiray-tam-po no tsy mifankatia, fa firy ny mpianakavy no tsy mifankatia, mifandrafy, firy ny mpiara-monina no tsy mifampiteny, mifampifosafosa eny. Ary havako, zava-dozany eny tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Raha mitonina anarana ho mpino kristianina ianao, dia mitonanao ny tenin'Andriamanitra handiny tena ao anatin'izao andro ny karema izao. Fa sao dia tsy fanarahanao ny tenin'Andriamanitra ireny mahatonga ny olana, dinio ny tenanao, sao dia diso be ambi-po loatra ianao, sao dia ny fizahozahoanao, ny fampisehoanao ny mahanao anao no mahatonga ny olana ao anaty tokantrano, sao dia fanamarina tenanao. Fa indraindray ange dia milaza ny hoe zangany nanao raha tsy azo voalohany, zao avy anie ny nataony anahy, fa nga ianao tsy mahay mandefitra. Raha Jesosy mpandefitra ny ao anatin'ny fiainanao, dia mahay mandefitra na dia amin'ny tsirariny azy ianao, araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:9-7 hoe ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo, nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo, nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo. Sa tsy mety aminao izany tenin'Andriamanitra izany? Sao dia hanohitra ianao ka hoe iza koa no ambakany ireny, iza koa no anaovany ireny an'izao tsirariny izao. Za tsy azo anaovana an'izao, tsy mahalala anahy nga. Tsy izany ny tenin'Andriamanitra ka. Tsy ny fampisehoana ny mahanao anao no hanananao fandresena, fa ny fampisehoanao fa ilay Jesosy Kristy efa nandresy izao rehetra izao no aseho anao, dia mahazo ny fandresena nge ianao e. Ry havako, andao re anao tahaka ny Jona ahalala ny bebaka, ahalala ny fona, satria mahatsiaro tena amin'ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Raha vakinao ny toy an'io tantaran'ny Jona io rehefa natsipy-tany anaty ranomasina izy, dia natelin'ny trondro be, ary tao anatin'ny trondro be izy natsiaro tena ny bebaka tamin'Andriamanitra. Dia inona nataon'Andriamanitra? Nasain'Andriamanitra nalohan'ny trondro re Jona tsy fantatro ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny toerana misy anao, tena efa eo aperin'ny tsy fisiana tanteraka, mandinihy tena hoe sao dia misy nandrindrahanao ny volanao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mba efa nisaotra an'Andriamanitra ve ianao vao nandray vola dia nandrindra izany? Sika nge natao mpitandrina ety amin'izao tontolo izao dia mpitandrina ny fananan'Andriamanitra. Sao dia ny kajinao no nandeha mialohan'izay kajin'Andriamanitra tokony andrindrana ny volanao, ka mahatonga anao ho lasa bokatrosa mihitsy ny hafarany, mahatonga anao tsy mety ho tafarina mihitsy. Andeha re andiny teny, ny tenin'Andriamanitra nge dia milaza indrindra
katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany, arak'izay voasoratra ao Mateo 5 ny 7:30. Be dehibe ange ny mandray vola efa ho 5 tapitrisa, mandray vola 10 tapitrisa fa tsy maharitra farany volany, satria ny sitrapony sy ny kajiny sy ny fisainany no entiny mandrindra ny volany. Fa misy kosa olona izay tsy manana afa-tsy ray hetsy na roa hetsy ao anatin'ny ray volany, fa mbola mananamby ihany. Tsaronao moa Jesosy Kristy ilay tsy nisy afa-tsy mofo 5 sy trondro anankiroa teo am-pelantanany. Ny olona andeha hovokisana amin'izany anefa ny ane 5 mahery. Inona nataon'i Jesosy vao azo ny aloha io? Ny andrandra ny lanitra izy nisaotra an'Andriamanitra, satria efa voalaza ny Tesalonianina 1:5 ny 7:20 hoe misaorany amin'ny zavatra rehetra. Dia nisaotra an'Andriamanitra ny aloha izy hoe ireto Andriamanitra ny misy, nefa jereo reto olona tsy maintsy hovokisana. Fa ny asan'Andriamanitra, satria nanome voninahitra an'Andriamanitra mialoha, dia nitombo betsaka ireo mofo 5 sy azan-drandro ireo ary fantatsika loatra fa mbola nisy ambony 12 sobika izany. Ary ain'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika koa nge zany. Raha toy isika mahay manatanteraka ilay voalaza ny Kolosianina 3:7 hoe aoka Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra, ka hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra aloha ny eo am-pelantananao vao ampiasainao, dia ho hitanao ani fa hananamby nge ny vola eo am-pelantananao. Ny fanahy masina ane no anolo-tsainanao handrindra n'izany vola izany. Firifiry ny olona mangataka vady amin'Andriamanitra, milaza fa izaho zao dia efa zao taona mbola tsy manambady ihany, mila ho kivy mihitsy mba eto ambavaka re. Avy amin'Andriamanitra io. Andriamanitra no manome vady sahaza ho anao, na lehilahy ianao na vehivavy, fa ny andrasan'Andriamanitra aminao mahay matoky ny teniny ianao ary miandry ampaharetana ianao, satria efa voalaza nge any amin'ny Romanina 5 manomboka eo amin'ny 4 hoe ny faharetana ny mahatonga fahatsarapana voazatoetra, ary ny fahatsarapana voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Voaingana kely ary havana no nantsoin'ity vehivavy anankiray izay feno faliana tokoa ny antsony hoe misaotra betsaka indrindra zoko, fa tena marina ilay voalaza hoe ny fiandrasana ampaharetana no anatanteran'Andriamanitra ny asany hoy izy amin'ny fiainantsika kristianina. Fa ahoana ho amantsy azy? Izy dia olona 17 taona ary dia noho tonga ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra vady sahaza ho azy, dia namen'Andriamanitra n'izany izy, mariazy nanetriketrika be, ary isorana an'Andriamanitra fa mitoejazy izy amin'izao fotoana izao. Nijoro vavolombelona mihitsy izy, fa marina tokoa izy fa ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra ny tsy nahazahoana hatramin'izay, satria naninona mitebiteby foana hoe ty zah zao efa 5 taona, hoe ty zah zao efa 9 taona, hoe ty zah zao efa 7 taona, aiza ihany ara izay mba ho anjarako. Tsy fiandrasana ampaharetana izany fa na inona ry havana olana izay mianjady eo amin'ny fiainantsika, fangataham-bavaka izay fantatrao fa mbola tsy mivaly eo amin'ny fiainanao, dia angatao aloha inona no tianao ambara amiko Andriamanitra. Mamaky Baiboly, andrenesanao ny feo an'Andriamanitra ny amin'izay tokony ho ataonao. Indraindray ianao dia tsy mahay akory na mahandro na manjaitra na mikarakara tokantrano, nefa maika ianao ny anambady inona no ataonao any anaty tokantrano any, dia hita fahoriana. Misy nge dia ny miteny hoe inona tsony no haiko, za nge olona te-4 nijanona ny anatra fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy nge ianao voalaza ny Filipianina 4:17 any milaza fa mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mpampahery aho. Ary tsapako izany ry havana ao anatin'izao fampianarana zaitra ao amin'ny radio vaovao masoa izao, fa misy ny milaza ny hoe
za nge madama tsy de mahay loatra za nge tsy manana CP akory fa izao rehefa nentina mbavaka izy ary nasaina ny vavaka ihany koa izy de hoy izy ny hoe andray so ihany afa tsy nijanona fa tena mazava amiko daholo ny zavatra ampianarinao madama ary mahay izy mahafinaritra ny zavatra izay ataony tsara tare ny zaitra rehetra izay vitany satria mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'i Jesosy Kristy ilay mampahery antsika dia io herin'i Jesosy Kristy ilay ampaherezany antsika io ange io ny hery manosika ahay an'ilay zavatra rehetra ry havako hoy aho taminao tery aloha hoe andao andeha ny tena isika fa fotoanany karemy izao fotoana fandinihan-tena izao aza velanao andalo fotsiny ny karemy raika amby 22 fa ataovy tena azahoanao vokatra eo amin'i Jesosy Kristy inona ilay vokatra tena lasa fitombon'ny firaisanao amin'Andriamanitra fitombonao amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekena ny tenin'Andriamanitra fanekena ny sitrapon'Andriamanitra fa raha mbola iziriziry ho mafo ihany ianao tsy anaiky izay tenin'Andriamanitra ianao na ny sitrapony fa ny tianao atao ihany aloha no ataonao dia ho voatelin'ny trondrobe nge ianao dia ho sepitrao ianao tsy hiteny amin'io trondrobe izay mitelona ny fiainanao io Andriamanitra hoe aloavy izy fa kosa ao ange no hahafatesan'ny fiainanao ao no hahafatesan'ny asanao ao no hahafatesan'ny tokantranonao ny fifankatiavanareo mivady ary dia tsy ho avy moa ny devoly raha tsy amony sy amongotra mihitsy dia ho faty mihitsy anie ny fiainanao ianao mihitsy anie zany inona ilay hoe ianao mihitsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay zany hoe faharesena mandrakizay mangataka amin'i Jesosy Kristy ary havana mba ahakasika ny fonao ny taridalana izay nitarihan'Andriamanitra antsika teto tamin'ity alina ity ary dia mivavaka ho anao aho mba tsy ho levona ny finoanao fa hitombo hatrany fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra iara-iombina amin'ny vavaka isika saotranao izay Andriamanitra fa tena be fitiavana ianao tena tsaroanay mihitsy zany haben'ny fitiavanao izany tsy tianao mantsy izahay ho tratra ny torimasom-panahy ato anatin'izao fiainana izay manonja mafy izao fiainana izay efa nilazanao fa andro farany izay isian'ny andro mahory ary dia tarihinao lalana mandrakariva sokafanao ny lalana andehananay amin'ny fandresena eo amin'ny fiainanay misaotra ny amin'ny teninao izay manambara aminay mandrakariva fa rehefa tsy manaraka ny teninao izahay dia miandry anay ny loza tahaka izay nanjoa anjoana misaotra indrindra tompo fa noho ny haben'ny fitiavanao ny mbola hisarihanao anay amin'ny mahazaka ny fitiavanao hiverina ao aminao koa hitanao ny mibebaka marina eo aminao hitanao ny mamboraka ny fahotany rehetra eo aminao dia samy haikeloka angeny tsirairay avy ary ho hamarinanao ny teninao fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky somarina ianao ka mamindra fo aminay mamela ny elokay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra misaotra indrindra fa mbola navotanao izahay hiala ao anatin'ny onaonam-pahotana hiala ao anatin'ny fahatsetsehman'ny sofina ny fo tsy handray ny teninao tsy hiaino ny teninao dia tehirizony tsirairay avy izay nibebaka marina teo aminao olona voavela eloka mandra-piavinao Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra ho anao Andriamanitra ao ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny nanaovana sy nangatahana izany vavaka izany amen. Indro meko anao ry havana ny larana finday ahafahanao mifandray raha misy antony izay tianao hifandraisana dia ny 034 11 293 24 maheriza tsara velome. noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo
teto amin'ny onja-peon'ny radio vaovao maso